Angafalina topokalasy topoavy no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagascar ho amin'izao alina izao misaotra anao nanaraka ny fampahalalam-baovao teo ary mbola manasanao tsisy araka aminay ihany ao anatin'ny adihevitra eto amin'ny fandaharantsika ho amin'izao alina izao adihevitra izay anisany andrasany maro ihany koa dia ny adihevitra iarahantsika amin'ny Ramatoa Doris Rakoto Samuel izay vadiny Maherylanto Manandafy anatin'ny aktualité tanteraka indrindra moa fa ny hetsika izay ny tariany olona teny amin'ny kianja ny 13 mai tamin'ny larobia lasa teo miaraka amintsika eto izy ho amin'izao alina izao miarabanao Ramatoa Doris Rakoto Samuel ary manasanao androso anaty efitrano ary miarabanao indrindra Ramatoa Doris Rakoto Samuel ary misaotra anao nanaiky ny fanasana ao anatin'izao ady zay tarianao moa sy atrianao zao somary mafimafy ihany efa hatramin'ny omaly fakomaly moa zany nangataka hoe sody afaka miresaka nanaiky ny fanasana ianao androany zany indrindra no isoraka anao sy ankasitrahako anao voalohany indrindra aloha indrindra fa anatina raha mafana ohatra zao nefa manaiky an'io hevitra ka dia miaraba misaotra ihany ko tompoko miaraba namana Gasikara Sokobe nampetrano dia isorana indrindra moa amin'izay fampiatranony izay ny radio télévision Real TV miaraba antsika ny tokantrano ihany koa manaraka an'izao fandaharana izao dia asana anaraka hatramin'ny farany mankasitraka indrindra tonga asiako ampiava antsika rehetra miaraka aminay hatramin'ny farany ianao zay meno ny onjam-peo ny Real 94 FM miaraba antsika rehetra tompoko ianao zay mijery ny fandaharana amin'ny alalan'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara satria maro be ireo olona miandry an'ity fandaharana ity Doris Rakoto Samuel tsy neto Antananarivo ihany fa ianareo any amin'ny faritra tsy adino isika any ampitan-dranomasina ihany koa amin'izao alina izao manokom-patanana kely anao ihany koa ny ao fianarantso sy toliary fa mijery anao izy amin'izao fotoana izao ka dia afatra moa zay nampitain'ireo mpanaraka ny fandaharana any amin'ny faritra manao koko kely anao Doris Rakoto Samuel ny fantaniko voalohany aloha savavy aloha ianao taoriana ireny tranga teny amin'ny 13 mai ny larobia lasa teo reny forma tsara ve anao androany miresaka amiko valiko aloha le voalomba fa mamaly an'le kokoa ny olona any faritra sy ny any ivelany ihany koa manaraka an'izao fandaharana izao ny any fianaratsoa Toliary araka ny teninao teo kokoa daholo atsika rehetra dia mangasitraka amin'ny fanohanana aloha hatramin'izay satria tsapako izany manaraka izay salama tsara pozy tsara koa marina fa mafimafy reny somary narary kely ho feako sy ny sandroko fa ça va milamina tsara ny saina milamina tsara ny saiko ny anisany ataontsika hoe narekoro anao dia hoe anisany nahavaky ny 13 mai tao anatin'izao fitondrano ny filoha Andrinina Rajoelina izao mitiraka adihevitra satria vehivavy ianao zay ny raha zako hoe ohatrotry ny ahoana ny sensation zany ny pression an'izany io ve le kolotsaina MFM avy amin'ny rafozanao sy ny vadinao Maherylanto Manandafy sa ohatrry ny ahoana ny andraisanao an'izany fitiavan-tanindrazana tsy safidiana nalana mahavavy rehefa miredaredy io ao anaty nalana vavy dia manana an'io daholo ary mavita fitiavana izany le hoe mazaka maniraka ka rehefa izay no miredaredy ao anatinao dia tsisy masakana anao izany kolotsaina ihany koa ny fitezana ao anatiny izay lovana tamin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra ao Papa Manandafy za ihany teo koa zanaka miaramila taiza tanatina ako tanatina bazy fantatro tsara zany fitiavan-tanindrazana zany tamin'ireo ray aman-dreny rehetrarehetra izay fanerasera tamin'ny tany ambazy moa zany kolotsaina arak'izay dia mifampita le izy dia miredareda atao anaty dia zay mibazy n'ireny zavatra rehetrarehetra reny eny ary vaovao mafana indrindra dia hoe nampidirina ponja fonja maika Andriamatoa Nambinina raha hery mampianina izay mpitarika ny vovonana gasy leo
co-président moa zany no netsony Christian Tabera azy tao anatin'ny fampalalam-bavao antsika teo fa udirantsika izay adevitra zay raha sitrako aloha Doris dia tena hoe iverenantsika iainana kely ny tranga teny amin'ny 13 May ny alarobia lasa teo fanadidina izay nataon'ny mpanao gazety ny Real TV Madagasikara moa izy ity maro ihany koa moa zany ny olona mety hoe tsy nahita an'izay horonan-tsary nataon'ny Real TV Madagasikara zay dia raha sitrako aloha ho alefantsika aloha zay mba ahafahany mpijery ihany koa tafiditra ao anatin'ny adevitra atsika rehefa vitsy zay dia roso avitrantsika ao anatin'ny adevitra sitrako indrindra eny tompoko sitrako dia sitrako tokoa satria na za koa raha te hijery ale izy indray hoe nanaona tokoa moa zany ny teny dahoatsy raha ohatra ka vony zay horonan-tsary zay Cédric ndao arahantsika ahafahantsika mitondra ny adevitra ho amin'ity alina ity nanomboka tamin'ny valora maraina dia efa niantrana teny amin'ny zaridaina n'Ambojatovo sy ny nanolona ny Parvis Analakely ny mpitandro ny filaminana androany tsy nahazo nametrahana fiara mihitsy azy androany maraina ny teo amin'ny toeram-piantsonany fiara nanolona ny zaridaina n'Ambojatovo tamin'ny 10 maraina kosa no nigadina teny Analakely i Doris Rakoto Samuel vadiny Mairlanty Manandafy sy ireo mpiara-dia taminy no mafisiny tamin'izany fa fitakiana ny zony vahoaka ampiasa malalaka ny kianja 13 May hoy izy no nataony androany zay nangatahako androany nitaky any famerenan'ny asa ny kianja 13 May aneo fanehoan-kevitra malalaka ny malagasy nisy fangatahana fahazondanana satria rahantsika malala ny zava-misy eto amin'ny firenena atsika ny 13 May atsika Madagasikara ny roso avy hatrany niditra n'Analakely i Doris Rakoto Samuel sy ireo mpanaraka azy avy eo niodina teo amin'ny zaridaina izy ireo niaraka tamin'ny vely amponga ary nitoy teo anoloany Parvis Analakely izay efa nisy ireo mpitandro ny filaminana avy hatrany dia ny lehibe ny CIRGN Nalamanga no nitsena azy ireo ary nisy ny fifamarina voalohany teo amin'ny rotota rehefa nosakanana tsy hiditra nanolona ny Parvis i Doris Rakoto Samuel sy ireo mpiara-dia taminy nanizingizina hatrany i Doris Rakoto Samuel fa misokatra ho an'ny vahoaka malagasy anehoana hevitra ny kianja 13 May nahazo analana vinareo Magnolo-pirenena mananzo ay tompoko dia tonga eto amin'ity toerany ity manana ny hasiny toerany 13 May tsy tonga iady aminareo gendarme mananja anareo olombelona ianareo anatin'ny vahoaka ianareo mangataka aminareo hiaraka aminay hiaro anay satria zoantsika no edivana tsy ekena amin'ny fanampenam-bava tsy ekena ny fanaovana didi-tsadiny koa tonga eto anao fanambarana etona fa misokatra ho vahoaka malagasy ny kianja 13 May anehoana hevitra marina fa zoanao zany fa tokony araky ny lalàna tokony mahazo alalana aloha ka nangataka alalana venao tsy nangataka alalana mangataka aminao zany paritaka ianareo satria tsy nahazo alalana ianareo zay ny lalàna satria anao miteny hoe zo ao anatin'ny zo zay ao anatin'ny droit zay madame dia mangataka aminao zany tondra ny olona anao paritaka tsy miditra eto amin'ny 13 May ianareo miditra eto amin'ny 13 May tompoko tsy mikorotana izahay tsy mandegelona anareo izahay tsy andeha hamakitrano izahay paritaka tsy andeha hanao inona izahay paritaka ianareo ianareo tompoko zay iaro ny voziny iaro anay vahoaka anatin'ny vahoaka nareo anatin'ny vahoaka nareo megavy anao zay madama satria afa aza mangofotra anao zay tsy mangofotra fasoanga zany rehefa tsy nety ny emitra i Doris Rakoto Samuel sy ireo mpiara-dia taminy nanambana ny isambotra ireo mpitandro ny filaminana maninona tsy avela maneho hevitra kalalana ny olona fa mbola tsy ala anao resaka arrestation mahazo anao rehefa avy ao teny zay arrestation mahazo anao rehefa avy ao mbola tsy ala anao arrestation merina aminao arrestation mahazo anao rehefa avy ao zavatra ediva mbola tsy ala eto anareo ho an'ny taranantsika masika menakavy arrestation mahazo anao mbola tsy ala anao nialana ny lolan'ny Parvis ihany i Doris Rakoto Samuel sy ny mpiara-dia aminy taorian'izay saingy nanoho ny fiodinana nanodidina ny zaridaina nanoho ny fitakiana izay fahalalahana maneho hevitra izay teo noraikitra ny fisamborana Vai.
Lasan'ireo mpitandro ny filaminana ny mpitarika ny vovonana Gasileo nambinina Rahery Mampianina saingy tsy nosamborina kosa i Doris Rakoto Samuel. Tsy hijanona amin'ny fitakiana ny tenako ary tsy anay andevozina hoy i Doris Rakoto Samuel taoriany ny fisamborana natao. Tsy nekena ny faneho-kevitra izay nitaterahana teo amin'ny 13 Mai tafiditra teo ny tenako navita nametraka ny sainam-pirenena izay netiko iny marika fa ny malagasy io ary nandatsatra teo ny razambe atsika ho fahafahana amin'ny teny fahafahana maneho hevitra mpilaminana izay notakiako ary tsy hijanona atsika io aza amdevozina ny malagasy efa fahafahana amin'ny teny sisa mba hangatanay aminareo fahafahanay amin'ny teny hahafahanay maneho hevitra aza tereny zahay avelao zahay iteny omeo anay ny kianja ny 13 Mai hahafahanay maneho an'izay halahelonay. Ny antso ireo mpitandro filaminana iainy ny feon'ny fieritreretany ihany koa i Doris Rakoto Samuel. Ny antso fieritreretanareo mpitandro filaminana ny tenako olombelonareo avy amin'ny vahoaka ianareo ary iverina amin'ny vahoaka anisan'ny lasibatra ihany koa ianareo amin'izao zava-misy izao aza manompo vondron'olona eno feo amin'ny fieritreretanareo. No tanana eny amin'ny zandarmariam-pirenena moa nambinina Rahery Mampianina hatramin'ny hariva teo. Izy miresaka lalàna sy sofototra ny lalànantsika dia mametraka fa ny fanaovana manifestation ty amin'ny toerana publique ho an'ny daholo be zany dia ilana autorisation avy any amin'ny manapahefana maefa raha tsika malala manapahefana maefa zay fa eto amin'ny raha eto amin'ny Analamanga zany izy zany dia ny préfet de police tsy nandeha tany nefa zareo angataka aloha voalohany dika zay tsy nahazo alalana izy ao dia rehefa toerana tsy nahazahoana lalana zany ka ivorivoriana ka mety hiteraka an'izay savorivoro zay dia tsy maintsy andraisana fepetra zay ny fepetra nahatonga anay hoe tsy maintsy miparitaka. Ny lalàna ihany koa no maniraka ny mpitandro ny filaminana anao ny asa fisamborana ho ihany ny lehibe ny CIRGN Analamanga ary efa nisy ny fampitandremana natao an'izay nosamborina tao anatin'ny hetsika ranonambarany. Ny olona samborina nareo koa nahita teo fa nampahafantarina le olona tsy manara-dalàna ianareo ary efa nomena sommation ho samborina ianareo raha mbola manoho eo. Ny lalàna no mametraka an'izay, ny lalàna no maniraka anay anao an'izay asanay zay. Tsy nakana alalana tamin'ny prefektura moa ny hetsika izay nitariany Doris Rakoto Samuel androany araka ny fanambarany talohany hetsika. Ino no zava-nitranga teny amin'ny kianja ny teny 10 Mai Doris Rakoto Samuel tamin'ny folakandro teo no fantatra fa niakatra fampanoavana i nambinina Rahery Mampianina zay ampitarika ny vovonana Gasileo ary nampidirina ponja avonjo maika aloha zany na MD zany taoriana ny fiakarana izay fampanoavana zay ampiandrasana zany ny fitopitsarana azy ohatriny ahoana aloha no andraisanao an'izany hoe ilay olona niaraka taminao dia MD androany ianao ve tsy mieritreritra hoe tokony ianao no teo amin'ny toeran'izany ihany koa. Apatsahiviko kely mamela aloha apatsay kely ny zavanisy tamin'ny andro ny iny hetsika iny nandeha dia tsisy fifampiresahana mihitsy ny aloha tamin'izaniza tonga teny an-dalana moa zany ny monsieur Nambinina nanao présentation tamiko hoe za monsieur Nambinina raha hitantsika ny vidéo teo iny vovonana Gasileo dia ok enchanté mantsy azy dia sady nandeha any moa zany ny hetsika amiko le izy tsy rariny satria araky ny teniko tamin'ireny hoe tsy tonga zay hamaky trano tsy tonga zay hanao korotana kianja ny 13 Mai lieu symbolique hatramin'izay nangasiny gasy anehoana hevitra zay droako zoako zoan-tsiraray moa zany no manao an'izay hevitra zay nandefasana azy amin'de tena amiko tena tsy rariny satria niarana hitany vidéo itsika rehetrarehetra fa tsy hoe tataraina na sala amin'izany tsisy zavatra tokony amiko tsisy zavatra tokony hanavesarana azy moa zany ary etaony zay dia manohana mamerina fa manohana foana reo
groupement na ohatra hoe fikambanana na salam'izany rehefa iady amina didi-jadona zay iainantsika amin'izao makany ny fampidirana ny nambinina MD zany ve adikanareo ho didi-jadona didi-jadona zany amiko satria nanao inona ary le olona tsy nanao inona nge le olona ary naheno nareo tamin'ny iny zavatra ny teneniny hoe efa andeha ody zay ozy izy efa lalany mandeha mody izahay raha ny fanazavana zay noentiny lehibe ny CRGN teo dia hoe tsy nahazo alalana ianareo aranjerin'ny vidéo tsika ny isan'ny nanontany anao zay nitariky olona teny hoe nakalalana ve sa tsy nakalalana ianao nanamafy fa tsy nakalalana raha ny amdikany ny mpitandro filaminana azy zany dia tsy ara-dalàna ilay hetsika satria tsy nakalalana tsy nahazo alalana ihany keo amin'ny mafitakina azy ny famerenana ny kianjan'ny 13 May zay kianjan'ny demokrasia hatramin'izay tandrem-piandohana dia afaka tokony afaka neo hevitra ny olona rehetrarehetra ny vahoaka rehetrarehetra ampitoniana maninona moa zany ny ongeny tsy azoko amin'ilay izy so zavatra nataoko zao raha tena manjingitsika dia fitakiana ielana isorohana amin'izay zavatra mety hitranga atsoatsy izay ny olona zay tsy manatsiny any amin'ny toerana misy azy ihany no lasa victime ny débordement ny vahoaka efa frustré amin'ny fahantrana mpanao politika mahafantatra an'izany raha ohatra ny hoe tena mpanao politika tia tanindrazana tokoa andinika no avin'ny malagasy sy ny zavatra isy atao amin'ny firenena atsoatso mesure d'anticipation ny tsy tokony ho takiky koa ry io zavatra io raha tena hoe raha zany ny olon'ny fitondrana fa tena hoe mesure tena ry zareo mihitsy mandray mesure hoe andao tia sokafana ho an'ny vahoaka iantisipena ny zavatra mety hitranga atsoatsy raha tena tia ny vahoaka tokoa ny mpanao politika ny eo amin'ny fitondrana indrindrindrindra moa zany mba tsy isian'izay débordement na bavure sanatriny zany pretina ohatra zao mantsy ny vahoaka dia atsoatsy any amin'ny fokotany ohatra ny andeha ny hetsika sala amin'izany efa hitantsika ngerena ny délestage efa manomboka manao hetsika isam-pokotany ny olona ka rehefa hitoy io ary io dia tsy maintsy hitoy satria fa hita ny firenena reny 48 heures zao tao 67 hectares non stop ny fatapahan-jiro crise énergétique no avy eto amin'ity fireneny ity ary zay tsy azo idovirana moa zany io zao ny fanjakana manome an'le hoe fanampiana ho an'ny jirama nefa fanjakana koa angesahirana tsy zany no miteny an'izany fa ministre fitantanam-bola no miteny an'izany ka hievitena an'izay mety zavatra hitranga araka ny teneniko teo hoe ny zavatra hitranga eny anivo fiarahamonina zay ny fiarahamonina malagasy efa tena frustré amin'ny fahantrana sanatriny zany ny mahanitra eto andeha hanafika amin'ny mpanan-karena eto dia meo malalaka io kianjo io ahafahana maneho hevitra ahafahana mitaky ahafahana miteny zay zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity ary ahafahana mampijanona an'le hémorragie amin'izao angeny fa hita ny firenena fa tsy amin'ny volana novembre le hoe mendrasa 3 volana mendrasa 3 volana zange raha manao an'io tsy mitady korotana hievite an'izay rehetrarehetra izay mihitsy ny takiko anokafana n'io kianjo io tsy zavatra mbola veriko tsy tokony ho takiko akory zany raha za fa tokony fanjakana nefa matsapan'izany mandray mesure d'anticipation fa maninona no tsy nakalalana ianao amiko le izy zo fototra teo mikianja nafatarana symbolika 10 taona lasy papany namaky an'io manandafy rakotiny irina 10 taona lasy amin'ny verina eo symbolika io lieu symbolika io fa nilalana ihany koa nefa milaza hoe raha no hetsika dia maka lalana amin'izao zavatra zao ve monsieur Gasikara dia sura ve anao fa raha kalalana ka ho eo dia azo ary dia takiko izay ary loi ina moa zany droit fondamental zany averiko ny tenin'ny madame-ny ministre amin'izao moa izy zany zao anisan'ny fatra-panenjika mafy mihitsiny fa tamin'izany ange izy no niteny an'izany ary zavatra marina ange zany zavatra marina zany fa nehokevitra ny kalalana demokrasia tany demokratika Madagasikara aza vela ho teriterena ny vahoaka avelo ny olona neo fa nehokevitra mpilaminana tika ve zany fa tsy mazaka demokrasia zany le fanjakana tsy mazaka demokrasia fanjakana raha ohatra ny hoe za tokana ary zange mitaky ale izy ho amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo zay te aneo hevitra eo za tsy ao anatina hoe antoko politika
na mahery tsy ao anatina antoko politika ka hoe hitaky aho hoe amin'ny anaran'ny antoko politika ny anaovako lisy fa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy zay mahatsapa fa misy zavatra tsy rarina ary misy zavatra mila arenina farak'izay aingana zay ny teneniko hoe istopena an'le hémorragie efa misy ankehitriny zay tsy takona feniny zany tsy ho azavaiko eto tsony efa iraha mahita ny zava-misy ankehitriny ianao ve zany tsy mahalala ny nambinina ny lohan'ny etsika zay nataonao na hoe ny lohany nisy samborana anazy tsy nisy fifampiresana zany teo aminao sy ny gasy leo zany a ny lohany iny etsika iny ve tsy fantatrao ve zany izy iny vovonana gasy leo fantatro amangasy leo azy gasy leo azy a mifankafantatra fotsiny amin'ny anarana moa zany hoe misy zany misy monsieur Christian Tabera misy homme noir misy nambinina fa le olona mbola tsy fampiresaka tamiko mihitsy ndreo hatramin'izay nambinina moa zany teo eny am-pandehanana no manao présentation izy fa hoe za monsieur nambinina ao amin'ny vovonana gasy leo ohatra zany okeo a faly mafantatra zany zay fa reo olo reo a fantatry mahery sasany amin'izy ireo moa zany ny fantatry mahery tsara tamin'ny mahery mbola taty ivelany ny fantaniana apetrako zany de hoe misy mpanao politika mametraka doty na aya aminao sy amin'ny vadinao mahelana tomanandafy hoe fa maninona moa no inambinina gasy leo no nisamborina fa tsy torisy izay nitarika ny etsika sy ny antsony olona teny amin'ny 13 mai raha ohatra hoe kanina fandikan-dalàna zany dia ny auteur principal hitapoko hitapirenena tsy voakitika mihitsiny ianao raha ny vidéo raha antsika teo fa ny complice Edouard Tsarame zay mpitondra teny RMDM moa teto amiko teto ny resaka mihitsiny hoe invité izy fa tsy isan'ny mikarakara ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary niakatra fampanoavin'iny sy nampidirina ponja avonjo maika hitatsika io ramatoa Doris Rakoto Samuel inona ny fanazavana hoentinao makasika an'izay ayan'olo zay amiko zany a zany faneho-kevitra ohatr' zany accusation moa zany ompafara-tampony zany ho anay mivady le hoe mivoy an'izay le hoe manampy ny fanjakana hiditra amina transition ohatrinona moa zany hoe misy manan-karama zay ao anatin'ity etsika ty a de raisina le izy hoe fa manino Dorisy tsy migadra satria miara-miasa amin'ny fanjakana hidirana amin'ny transition valy volana mivadiko migadra vola ohatrinona no mety avidy an'izany hoay vadiny voateraka ako nampijirina ponja mahery valy volana zao ny zanako vola ohatrinona loatra ary fahefana takininona no avidy zavatra ohatr' zany za zao gasikara za zao atsika zay meno olona tsy mpivarom-panahy aho nananao opportunité be da be zahay teo amin'ny fiainana raha ohatra hoe resaka hoe fitiavam-boly zany a no atao hoe loha laharana amin'ny fiainana fa tena zay ny teneniko hoe ompafara-tampony ho ay ho any mahery ny filazana an'izany hoe miara-miasa amin'ny fanjakana zahay a atongavana amin'ny transition tsy misy ao ambadikareo ve zany ao anatin'izao sa izany ao ambadikareo anatin'izao zavatra tsisy ao ambadikay amin'izao zavatra zao a fitiava-tanindrazana anao ambadikay inona ary natonga nylay ataontsika hoe etsika satria tamtamboka teo nge nandeha ny lundi de Pentecôte ngamba nanomboka niparitaka andresaka hoe hitariky olona eny an-dalambe Doris Rakoto Samuel tsy tena nisy ohatrany hoe tena asa facteur nitondra an'le izy fa tamtamboka teo de hoe afaka pitso hitarika olona eny an-dalambe tsy tena misy motifa mazava zany tao anatin'le izy de ambaranao ve fa tsy mba nanomana zahay ohatra zay ve de anao an'ireny de tsy mba misy fifampiresahana entre anay mivady na fanomanana mijery ny zava-misy mandeha ny andro mandeha ny fotoana misy zavatra mitranga foana sala amin'izany zay ny teneniko hoe l'hémorragie misy eto amin'le firenena à un moment donné mila stoppena teo ny moment hoe ça s'arrête là oka kosa zay ok zay andao mba haneo hevitra ankalalahana hidiny eny amikanja ny 13 mai hitaky an'io afahana maneo hevitra ankalalahana zay démocratie zay afahana mba mety mistoppe ny adalana rehetra mety zay hitranga rehetrarehetra eto tsy
tsy mitombona ve zany aminao na aminareo mivady ny hoe miraitsikomakomba amin'ny fanjakananareo zay ny teneniko hoe opy zany ho ay hoany mahery ho ay opy zany ary opa faratampony ho anay zany eto milaza aminareo milaza aminao fasy afasy tsy mitombona zany lazanynatizany zany satria ny mpano hiditra maro samihafa reny zao raha matokony le magnasarariny irina naneo hevitra hoe fanaona tokoa ny gasy leo fa tsy dorisy raha koto samiel atao anatin'izany rehetrarehetra zany tiako tenenina enao ve efa niomana ho voasambotra sa tsy niomana ho voasambotra tena inona marina ny tena zavatra nisy teny zany afahanao milaza androany fa madio anao tao anatin'le izy fa tsy complice na hoe natao fusible ihany koa reny gasy leo reny tamin'ny hetsika zay nikarakara anao satria ianao aloha mifantatra fa mitarika olona teny sy ny antsony vahoaka hiaraka aminao teny ny état d'esprit ako tamin'ireny manao hetsika reny a dia amiko légitime ny adiko légitime ny adiko satria ady marina ary ady masina ary ady arak'izay le hoe hisorohana ny zavatra mety hitranga atsy ariana atsy kinona moa zany mety asakana na akoatran'izay amiko zany dia izay motive anahy hoe ahoany reto vahoaka mety tsy anatsiny ola sibatra amina zavatra mety hitranga atso atsy ty hojerena fotsiny ve zany ty non zay ny tena hoe motivation tato anatiko hoe tsy ekeko le izy fa sokafy io a ahafahan'ny olona maneho ny hevitrany akoatran'izay tsy nisy resaka mahery lanto manandafy mihitsy na iray aza tamin'ny fidinanao teny andalambe ty tsy amin'ny kianjany teny amby folo me andeha irery ve zany mato dorisy raha koto Samuel tsy mandeha irery ka zavatra tsy afaka misaraka mihitsy zany mahery lanto manandafy sy dorisy raha koto Samuel zany tsy afaka misaraka zany na ahoana tsy nampidirana ny resaka mahery lanto manandafy tao anatin'io a raha ny fivoahany mahery na maika anay mivady marina fa maha-olombela le izy mafy hoe ray mpianakaviana ny tseo ny tena mbola kely anaka zay moa zany zay zavatra zay elako tsiny fa zay vao nytenena satria nisy namana zay neverina namana moa fa tsy namana ihany izy rehefa tena nataony jinike namoaka an'le izy namoaka ny secret ny vie privé anay moa zany dommage fa na ny fahavalinay raha tsy sananao an'le izy a mafantatra tsara betsaka ireo mafantatra ny fahavalinay hoe nisy teraka ako mahery napagadrana reny valivolana mitovy mifanagadrana mahery zao a ny zanako tsy nampidirana mahery tao anatin'le izy a verina amin'le fanontaniana amin'izay a raha ny famoahana mahery vu an'izao situation misy anay menakavy zao no nahamaika anay a tena efa tafavoaka efa ely mahery mety nisy dilina tao fa raha hoe zay ny tanjona tafavoaka efa ely mahery fa dia ny eto a raha anao an'izay zay ka io arany tany demokratika tsika ho tapena mava foana mivoaka ray andro ange izy dia après 10 andro izy dia hogadrainy dia inona ndikany en plus ny tanjonay ary ny zavatra namola volananay hatramin'izay dia resaka hoe patriotisme zany avant tout tanindrazana ka ny manahirana mihitsiny zany dia zao tsy namany ty tena ihany ve nareo mivady raha miresaka an'izany tsika misy olona mihitsy miteny hoe aza makany ianao fa jereo ny zaza tena tsy miraharaha mihitsy ve ianao raha mato dorisy raha koto Samuel iza zany no hitaizany zanakareo voavaly volana raha ohatra hoe sanatria mivavana tiany lela miditra aponjy ianao ao anatin'izany zavatra zany ahoana moa monsieur Gasikara ny tsirarahina ny zanaka izany tiako ny zanako tsy inay ny zanakay fa araka ny teneniko teo hoe aleonay maty mitsangana toy izay maty mandoalika izany ihany koa ny tiana iainan'ireo zazy ireo zao ary ve zahay fitiava araka ny teneniko foana tamin'iny vidéo iny raha mahitinareo a miresaka mpitandro filaminana tsy fahavalinay nareo tianay nareo amin'ny vahoakinareo zay koa anareo fa ho antaranakao zao aty zao ho antanindrazantsika ary zany tena zavatra vataonantiko zany a tsisy hoe nomaniny reny a tsisy hoe zao kitenenina na zao fa tena zavatra ataonantiko reny ka hoana ny afahako mandrisaina raha ohatra zao ihany koa ny iainany zanako tsy haiko loha ianao
fa za tena karazan'ny olona tsy mandrisaina amin'izao zava-misy zao mihitsy hoe zao ihany koa ve no iainan'reto zanako reto le zaza resany eto akoatran'ireo le efa lehibe volana mihitsy no tena miteraka fanahina mantsy manatin'izy mino an'Andriamanitra ve ianao raha mino Andriamanitra tsika rehetrarehetra dia tsisy asakana atsika fantany lalana hitondranantsika ary za miteny fa tsy nahatafasambotra na tamin'iny ary raha mahita ny vidéo tsika misy partie tsy azona vidéo moa zany le izy fa tena mbatain'zareo ny tongotra hoe mbatain'zareo ny tongotra dia avy eo ako za moa rehefa le ao anatin'iny miteny foana amin'ireo mpitandro filaminana tsy mety zao zavatra ataonareo zao olombelonareo vahoakinareo ady ho anareo zay foana ny averiko hoe ady ho antsika ho anareo antaranakitsika ty ataoko ty dia ohatry votsitra ho azy zay satria i monsieur Nambinina ohatry nanao tentative ohatry nitsangana izay izy dia lasatra dia nakany daholo ny gendarme dia za ohatry ny tafahala tamin'ilay gendarme anankiray moa zany le anankiray farany tazona anany teneniko hoe ramosea ato anao nge zao zavatra ataoko izao hoe vohay ny feo amin'ny fieritreretanao hoe ady légitime nge io hoe ary zavatra tsy tokony ho takiny io raha ohatra manana amin'izay mesure d'anticipation zay ny fanjakana zay manakarama an'ireo gendarme reo hoe fa maninona ny miandry zavatra ohatran'izany raha ohatra ny hoe raha araky ny hoe gouverner c'est prévoir maninona fa maninona raha sokafana fotsiny io dia zay Nambinina no MD ianao ve tsy matahotra alohantsika miresaka io ary ianao io mbola malaiky ny fanasana miresaka tsy matahotra avy eo ianao hoe so sanatry ny vavana diny lela hoe raha pitso raha afaka pitso ihany koa ho ataon'ny olona samby dokotra na sala amin'izany rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao tsisy tokony hampatahotra rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ary zavatra tena masina ny ady ataoko kina moa zany ny zavatra importance hoe valeureux indrindra akoatrin'izany sy hoe noble be akoatrin'izany hoe ady masina kina ny tokony atahorako tsy zaraka teneniko za tsy namaky trano tsy nanakorotana tsy nitariky olona andeha hamaky magazin fa nizoko noho ny tedaviko ary ny marary malagasy ny tiako hoentiny eo ampilaminana eraka zao tontolo zao ange misy an'izay daholo monsieur Gasikara fa maninona ny atao Madagasikara irery ihany ny tsy mahazo manao manifestation ampilaminana iny an-dalambe amina io toeran'io ny olona ary raha ny tiako arany sy ny fanindriako rehefa tsy handray mesure ihany moa zany ny fanjakana amin'izay resaka hoe evitena ny rehetrarehetra hitrango zay isaka partany tokony isy tokony hosokafana zavatra ohatra io 15 mai ohatry n'io 15 mai io ny resaka Clémence zao teo ieniko ny teny hoe misy ambadika politika matoa mitazoma ela be ny ohatra ny 7 orona Nambinina tany amin'ny tobin'ny zandary sy ny sala amin'izany inona no mety ho anton'izany sy ny ao ambadika an'izany manahoana ny andraisan'ny Doris raha koa tsy amela an'izay fanikevitra zay za moa tsy gendarme mety misy antony tsy haiko loatra tsy te hiditra lalina be amin'izay fanontaniany monsieur Gasikara zay fa ny hoe fanaovako lecture an'le izy mety misy olona ao na tsy ny gendarme na ny fitsarana misy manome baiko olona mpitondra ve ny tiana ho tenenina sa ao amin'ny gouvernement sa zavatra tsy takona fenina foana hatramin'izay rehefa misy fanagadrana sy zavatra ohatran'io indrindra amina hoe liberté d'expression nge no tedavina tamin'iny dia fa fantatritsika hoe iza le olona mpaminome baiko lava amin'ny fanagadrana ohatran'io manao ahoana nefa ny mety ataontsika hoe fisara-pahefana ao anatin'izany ny mety hoe tandroka ary nyvozona zay mety ho lasa fitaovana politika ave ny dikan'izany sy ny samy zany hoe mbola tsy maleo tena ave zany reo zay foana nge naveriko tamin'zareo hoe aza manaiky manompo vondron'olona zay le hoe avy amin'ny vahoaka reny za tena manaja za kory zanaka miaramily fantako tsara zany reo olona reo baiko ny arahany dia zay no tiako amerenana ny sainy sy ny hasiny hoe aza manaiky manompo vondron'olona mazava tsara mihitsiny
torisy rakoto Samuel ahoana no andraisanao ny malagasy mihitsy satria raha natsikaritra ianao anisan'ny serasera moa tena ny voyage ireo serasera zay mpanohana ny fitondrana ireo hainy vakijery zay mpanohana ny fitonjana anisan'ny voany serasera ny fanakevitra ireo mpivarotra amoron-dalana teny Analakely anisan'ny tifitranao sy mitsipakanao hoe tsy mila korotana tsony malagasy zao avelao zay ivarotra ampilaminana aveleo zay iaina ampilaminana ajanony any ny resaka fitokonana anareo sy ny fanakorotanana anareo ianao nefa miantso an'le malagasy iombina aminao ohatrany ahoana ny andraisanao an'izany ny andraisako an'le izy le zavatra mpitaina amin'le olona mihitsy ny nefa-diso satria ianao nge raha mitaky zavatra tsy voatery ikorotana ary tsy ankatereny io fa raha zany mahatsapa hoe tsirarany kosa dia zany mandeha makeny raha ianao mahatsapa tsirarany dia ianao mandeha makeny fa tsy hoe forsena hovozonana akory tsika tsirairay avy hoe mahita ianao tsirarany amin'ny fiainanao fa ndao aingana hiaraka aminay fa ho an'izay mahatsapa hoe misy zavatra tsirarany kosa misy zavatra tsy mety misy zavatra tokony ho ahitsy mandeha makeny ary zany zavatra tokony tsapantsika izany hoe mpitondra firenena ngeka tsika ny patron zoatsika no mitaky ny aradrariny sy ny hitsiny amin'ny fitantanana ny firenena isika no izaka ny trosa ny taranatsika ny baby ny andalana rehetrarehetra zay miseseto raha fahity tsika zao tsika amin'ny fahity fa tsy amin'ny volana novambra ka le zavatra mpitaina amin'le vahoaka mihitsiny no diso tanteraka ao anatin'izay zay tsy mahametsina an'ireo vahoaka sahirana daholo mihitsy ny malagasy amin'izao tena sahirana fa ho ahy zay na fantatro hoe mila mijoro ahy mila mijoro tsy zaharery ihany koa ny fantatro manana an'izay fa maro ny tanora ny ray aman-dreny mahatsapa an'izay fa nole teritery sy ny fanampiretana lava ny gagazo lava dia miaina avy amin'ny fotoana fiforetana anaty ny akamaroantsika zay elana amin'izany rehetrarehetra izany hoe sokafy io anehoana ny hevitray ampilaminana vitsy no azo ambara hoe namaly ny antsonao raha nanao antso ianao tongava daholo zay matsiaro rehetra fa tsy rariny ntsony zao iainany malagasy zao tsy rariny ntsony ny délestage tsy rariny ntsony ny vidim-piainana zay matsiaro tena rehetra fa tsy mety ntsony ny fiainanao dia tongava zay ny antso zay nataonao raha ny publication no vakitsika vitsy nefa namaly ny antso inona ny andikanao an'izany Ramatoa Doris Rakoto Samuel ny andikako an'izany arak'izay teneniko teo zay matahotra ny olona amin'le gadra fahatany ho an'izay tsy matahotra za tsy matahotra no aleo hijoro satria arak'izay teneniko zay hoe tsy tiako ny zanakao ny zanatsika iaina n'izao zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao tsy kivy nefa nivenao fa le olona idivanao aza tsy miraika akory nao anatin'le izy ianao re nonjonjonao samyreny satria zavatra rehetra nge misy fetomboany tsisy za tsy manantena hoe nanao an'ireny dia hoe vahoaka betapeny andeha anaraka anay non ary raha ny satroko raha ny tamin'ireny dia zaharery mihitsiny zaharery dia zaharery tsy kivy satria fantatro hoe tsy maintsy mbola iovy ireo vahoaka ireo satria efa nampatrain'ireo efa nidotona ny lohany efa natao daholo izao rehetrarehetra izao misy milaza hoe gaigy aloha gaigy tsy maninona fa ifampitsara eto tsika afaka fotoana foy dia ny tany no hijery Andriamanitra mahita dia tenenao raha misy zavatra diso na hoe ratsy ny ady ataoko hitakiko ny fanokafana an'io toeran'io manao nandray ny fahitanao an'le malagasy ataontsika hoe bevava miresaka anaty Facebook sy ny sala amin'izany fa rehefa tena réalité tsy hitanao tsy tazanao tsy matsiaro voafitakareny ihany koa ve nareo hoe be commentaire sy be j'aime réaction any amin'ny Facebook dia rehefa mandeha nefany nareo sy ny mpitobokaponga ny tena tazana eo anatin'ilay Rakoto Doris Samuel
hatramin'ny nijiran'ny mahera-ponja moa zany no ohatrany hoe somary nididitra lalina amin'le resaka politika sy mifaneho-kevitra manaraka an'ireo faneho-kevitry ny pomba nampanohana ny fitondrana tsy gaga loatra ko raha ohatra ka ilako tsiny amin'ny rehetrarehetra raha ohatra ka nyteny madame Rina hoe activiste de salon zay aloha dia tsy azontsika lavana zay za koa nefany a quelque part tsy mametsiny any arak'izay le hoe fahatahorana izay fa ny tiako fantatritsika dia hoe atsika ty Madagasikara ty ranga ay ty anao raha ny razambe atsika ny latsaka teto mba homena hasina zany fitakinan'ny asiny zany hoe mba tsy matimaty foana ireo razambe ireo naniry ny atsarany Madagasikara zay angeny raha matory eo niady tamin'izany nanaiky nandatsatra dia naniry ny atsara kokoa ny Madagasikara ary naniry malagasy mba hiaina zavatra tsaratsara kokoa fa tsy izao tsy izao ny zavatra miendrika atsika ary tsy izao ny antom-pitoloman'ireo razambe ireo io moa zany conviction personnelle samy manany azy io misy ny sasany mety hoe nalefa nanao komma fotsiny ao hoe zao dia mamelimely eo fotsiny dia tsy mba misy fandiniana akory mitako misy zavatra tena diso be da be mihitsy ny arareo izay everiko hoe tena mpandalina politika isy hoe tena milaza tia tanindrazana sala amin'izany ny zavatra voakany ao tena moa izy hoe aiva izao zany mpanao politika malagasy ny akamaroany ohatr'izao ny analiziny tena tonga dia côté de la plaque izy izy ny vazaha fa ianao zany tsy nanana tena hoe anohana anao sy araka aminao mipanohitra zay efa fantany moa fa ao anatin'ny fanohirana amin'izao ny RMDM vondro panorama gasile hoe selere izavy maro samihafa team miara-manonja sy ny salam zany samy manana ny fomba fitakinan'le izy za ko raha ohatra hoe nanao an'iny le hoe niantso ny olona tena olo-pirenena tiako conscient reo olona tonga saina zany no tiako natsona tamin'iny fa za tsy niantso mihitsy hoe vondrona politika na salamy zany fa raha tonga teo zao nambinina raha mifahafantarako aloha dia hoe amin'ny anaran'ny tenany manokana raha ny fahafantarako raha ny zavatra nresahanay menada teny an-dalana moa zany dia hoe amin'ny anaran'ny tena manokana dia ok amin'ny anaran'ny monsieur nambinina manokana zany le izy fa za tsy hoe ndeha antso ny atoko team tamin'ireny nareo izay niteneninao maromaro be moa zany le atoko mpanohatra amin'le izy tsy nanao an'izay mihitsy ny ahako tsy kivenao mbola anoy ve anao tsy kivy mbola anoy inona no tena takinao ny anokafana ny kianjany 13 May ve sa soso dia hoe tonga amina fanonganam-panjakana mantsy so dia hoe zay koa ny atahoran'ny fanjakana ao anaty lesy fanokafana ny kianjany 13 May zay mbola veriky foana isoroana ny dega mety isy any rehetrarehetrany misy matsy milaza hoe tsy tokony isy endrika akorotana intsony amin'izao fa efa katoko ny fifidianana tsy aleo hoe miandry fifidianana afaka 3 volana dia metra-pelana ny filo raha ohatra ka mbola ho kandida maninona raha mahary-perikely sy maro samihafa ahoana no andasianao an'izany rehetra zany efatra amin'izay nge mahery no teny efa ela be mihitsy ny hoe nenay ny lahara-pahamehana tsy resaka fifidianana ary niantso ny mpanao politika izy tamin'izany hoe tsy zany lahara-pahamehana fa ny andavanandrom-piainan'ny malagasy ny andavanandrom-piainan'ny malagasy ankehitriny dia ny délestage efa mitombo foana ary hitombo raha nylazaina teo aloha zay ohatra fotsiny zay ohatra amina zavatra iainantsika akoatra ny PPN miakatra tsy sahatry miakatra sala amin'izany tamin'izany dia efa nyteny foana mahery votoatin'ny tolona ny foana mohatra amin'izay dia hoe ny andavanandrom-piainan'ny malagasy fifidianana zany sarotra samy mahay daholo angamba ny raha manao analizy politika ny rehetrarehetra na ny andaniny na ny ankilany fa ho sarotra ny isina fifidianana amin'izao situation économique ny firenena izao basket fond zéro budget ny zeny tsy ampy ary le hoe tsy mahalara-pahamehana le fifidianana hatramin'izay moa zany zay zavatra teneno mahery zay io ve zany ny budget olanina amin'io zay 4 miliara olanina ao anatin'ny ray andro
ihany izy dia efa niteny an'izany eto moa rahantsika mahita eto hoe izy tokoa ve izany fifidianana izany na tsy isy fa za raha ny hevitro manokana ny hevitra mivady manokana dia mety tsy isy izany fifidianana izany fa lalovina daholo ny opinion publique hoe mendrasa fifidianana ny hémorragie nefa ny hémorragie ndraha mikoriana very sy ny zavatra tsy mety mandeha ihany isanandro zay ny teneniko hoe zao tsika ny sahirana amin'ny firenena ary tena kenda tanteraka zao be da be ny zavatra tsy manjary tokony hitenenana tokony hedivana tokony ho ajanona mihitsy ny moa zany rehefa hoe mba afaka ajanona fa tsy amin'ny novambra manahoana no mety hoe andraisanao an'ireo atao hoe mpitarika politika mpiantso olona hidina an-dalambe nefa tsy tonga amin'ny fotoana sy amin'ny ora farany raiky tsy ansakoroka ny mpitarika verina mody misy mangataka tsodrano amin'ny vahoaka dia ody ny vahoaka mandeha misy ny tsy tonga mihitsiny misy ny anaty sakoroka dia tsy tatampoka ohatrotry ny ahoana ny mba afatra ao anatin'izay zavatra ina hoe ahoana ny andraisanao an'ireny tamtara efa nisy teto amin'ny firenena amiko ireny tsy mpitarika satria zany mpitarika izany mila mijoro eo hatramin'ny farany miaro ary tena tsy manao sorona ny manodidina azy mijoro za tsy miteny ohatra ireny nataoko ireny fa tsy manao an'izay nitenenao rehetrarehetra izay tsy mampiasa an'ireo vahoaka ireo hoe alefa ireo dia lasa izy mandeha mitsoaka ka ny evitenan'izany ihany koa atsoatsy rehefa sanatria mandeha ohatra ny fifidianana na forsena andeha io fifidianana io dia anaiky hiditra ao anatin'izay lalana fifidianana zay tsy miova akory ny rafitra rehetrarehetra io dia aveo dia ilaza hoe tsy anaiky ny andany sy ny ankilany fa mangalabady dia zay vao hitarika etsy-bahoaka dia imagineo amin'izay ny zavatra isy eto amin'ny firenena amin'izany fotoana izany raha mandrika tahaka ny ahoana amiko zany efa tsy fitiava-tanindrazana intsony fa fitiava-tseza ka raha misy zavatra tokony ho atao na ho arenina na takiana dia alohan'ilay fifidianana mba isorohana n'izay rehetrarehetra izay mazava tsara mihitsy ny resaka rehetrarehetra zany ny tsy azo adonona ihany koa Doris Rakoto Samuel dia ao anatina natao hoe vanim-potoana fanomanana ny fifidianana isika ianao milaza fa andavanandrom-piainan'ny vahoaka amin'ny tena ilaina raha ohatra ary zany ka misy mpitondra fanjakana mijery atsika androany inona no mety hoe message fort hoenty ny Doris Rakoto Samuel ho andreo mpitondra fanjakana mety manaraka an'izao fandarantsika amin'izao aly zao tiako tenena amin'ny vahoaka alohan'ny idirako amin'ilay mpitondra fanjakana momba n'izay sujet izay tsika tsy hoe miditra fifidianana dia tonga amin'ny filovaovao dia misy miracle eto Madagasikara tonga dia lasa vadika messia olona io izany rehetrarehetra izany tokony fatatsika hoe misy zavatra tokony ho ajanona aloha amin'izao instant T zao zay vao mety miroso amin'izany zavatra izany fanarenana an'izao décazon nge monsieur Gasikara ka folo taona mahery ihany dia ho avelantsika ho avela hitohy foana zany le adalana satria hoe ho avy le fifidianana aleo miandro fifidianana zay tsy messi le olona ho avy eo fa mbola anarina ny lesoka mbola anetsina ny lavaka rehetra zay nijanona teto hatramin'izay ka nytiako tenenina indray amin'ny ny mpitondra fanjakana zany mengavy tena mengavy mba tsy ilalao ny opinion publique tsika rehetrarehetra raha mbola azo evitena ny siny raha mandrika anareo olona zay tsy manatsiny any amin'ny toerana misy azy ihany tsy manan-karena izy fa manan-karena tamin'ny rariny sy ny hitsiny no lasibatra atsoatsy dia mba miangavy anareo azavao ny olona mpanaraka anareo ny zava-misy na izy nareo na iza naneo amin'ny fitondranana ny mpanohatra na iza azavao amin'ny olona rehetrarehetra zay manaraka anareo ny zavatra hitranga zay firahantsika mahalala raha manao analizy tsara ianareo fa aza lalovina le fon'le vahoaka sy le sain'le vahoaka manaraka anareo
mazava tsara mihitsy n'izay marana ny fandarantsika rakoto dorisy Samuel na zany natrany izy anefa tokony ndray mavakely ihany ny mahakasika ny mahelanto manandafy androantsika zany azahoaiza zany izy manahoana ihany keo ny rara mahakasika ny vatanao toka mahery moa mbola ny tany mora tiako tsindrina kely mamela ao mba iresaka kely momba ny any fonja vetivety fotsiny tsy tafiditra ao anatin'ny fanontanianao ary le izy raha nahitsitsika tamin'ny reportage hitako tamin'ny télé anareo tamin'ny lahady izay nisy an'le avana voafonja moa zany tsy nahazo niditra zay tsy nanana permis satria araky ny lalàna dia voafonja ray tokony manana permis ray dia ny ao anatin'io permis ray io olona 3 isaky ny voafonja no tafiditra ao tsiako istomana ny tompona ndraikitra isatsokajiny amin'le izy misy zavatra anatsarana moa zany misy zavatra tsy dia mifanaraka loatra ihany satria amin'ny malagasy araka le hoe maro anakitsika malagasy raha migadra ohatra maherika mananjanaka enina izy dia le olona 3 tafiditra ao anatin'io permis io ihany no afaka mamangy au parloir zany hoe ireo 3 voasoratra ireo solona any amin'ny tribunal indray ireo raha ohatra ka hoe le zanany 3 hafa indray ny te hamangy azy dia etretinareo amin'izany ny fahasorenana mahazo an'le havana voafonja moa zany amin'izay zavatra izay satria raha prévenu ianao dia any amin'ny tribunal no mendraikitra an'izay permis izay fa raha condamné anao dia ny ao amin'ny fonja ihany dia afaka manome anao an'izay permis izay fa ireo olona 3 ireo foana aloha rehefa mbola tsy ovanao le permis ka mahasorenan'le olona voafonja ny hava mbola prévenu izay fantany mety hoe tsy coupable tsy meloka dia ozy izy le olona zay ve sady efa niavanay fantatray fa tsy meloka dia mbola andeha ho any fitsarana koa zay amerden'le fanjakana mihitsiny zany zay tena ohatr'izao teraka frustration be le izy na ho an'ny gadra na ho an'ny mpiandro fonja na ho an'ny havana voafonja dia le pression be za tsy miteny hoe madio be ny any amin'ny fonja amina rafitra rehetrarehetra moa zany fa vaolana paty presto zay moa zany filazany zareo azy ihany vaolana paty presto no paty presto sy goûter salamzana no misy ihany kanefa dia tena fanenjehana be mihitsy no mahazo ny mpiasan'ny fonja zany amin'ny izao tsika amin'ny teny izao tiako tenenina hoe raha tiamongotra ny afaka mitantara hoe ohatrany ahoana zava-misy satria ianao zany ohatra zao manaty bary na mamangy ny vadinao dia ohatrany ahoana le zavatra tena misy tokoa ve le hoe droit 10 sy ny salam'izany atao ahoana zany inona ny argument ndrareo nefa ny ao anatin'izy satria lasa misavorivory be le zavatra misy ary fa eo ihany koa nefa nareo avana olona manana toa hoe avana miditra amponja lasa victime ao anatin'le izy afaka tantarainao ve le tena réalité ka au fait ny ao zany folo ny parloir folo ny parloir nigadra ao amin'izao estimé tsy te chiffre zany eo amin'ny 5000 eo fonja zay tokony ho ana gadra 700 eo zany normal lasa amin'izay mizaka hoe gadra 5,000 izay miparloir nefany anankifolo ka raha ataonao ny kôty raha ohatra hoe andro alakamisy lahady ihany moa zany ny fotoana famangina any amin'ny fonja raha ataonao ny kôty zany hoe raha samy tonga daholo ireo avandreo olona 5,000 ireo hamangy amin'ireo parloir anankifolo ireo tsy ho vita ao anatin'ny ray andro mihitsy ange zany ny 15 minutes isaky ny gadra dia mba mitady solution zareo ohatrany hoe misy famangina ao anatiny ao dia zany ve zany ny entina hoe kolokolo be zao vaolana nge zany zay ny zavatra hitan'ny mpiandro fonja zay miaina 24 heures sur 24 ary amatona ny maro miaraka amin'ireo gadra zay samy manany eloka an'ireo olona ireo misy mpamon'olona ao misy mpamaky trano ao za aloha dia tena malailo an'ilay mpiandro fonja satria ny antony anankiray mandinika an'ry zareo zany ny infrastructure efa taloha be condition de travail any zareo tsy normal izy nefa narak'izay le hoe amatona ny maro izy mifanerasera amin'ireo gadra ireo zay samy manany elokany ireo olona ireo koa nefa any fiarahamonina
mivady aman-janakireo any amin'ny fiarahamonina raha mivoaka ny gadra anankiray ohatra hoe tena maditra be raha tsy tianao ohatra ny ianao mpiandro fonja dia tsy tianao na sahala amin'izany hoe tena hoe tia rangaty izany tena ohatr'izao dia mety sanatria izany ny sécurité amin'ny vady aman-janana dia nge tena enjeu nefa n'izany ireo mpiandro fonja ireo tsy mba hoe manana hoe caserna sahala amin'izany fa dia any anaty fiarahamonina any izy ireny ka ny tiako atogavana amin'ilay izy tsara le mana forcé ny rehetra ny havan'ny voafonja hanara-dalàna fa mba asiana ina moa zany mesure d'accompagnement miaraka amin'ilay izy ihany koa fa tsy compréhension amin'ny pénitencier zany hoe mba ohatrany hoe micomprendre anareo zany ny antony nandraisan'nareo an'ireny fepetra ireny nefa lasa mifototra tamin'zareo ve zany isa izay mihitsiny le izy izay mihitsiny tena izay mihitsiny satria taorianan'iny moa rehefa tena mifampiresaka zany amina ataontsika hoe mpandrarany fonja zay sarotra moa ny anarana fa tena miresaka mihitsy amin'ny hoe sarotra ihany ny ainana lisy satria izy io dia tena ampiasaina mihitsy indraindray ranovana lasantsy ivezivezena tribunal sy atany mora tsy tena ampy zany ny vola omen'ny fanjakana dia ireny mafana mampiodana n'le fonja sy ny sala amin'izany ary io nge raha nisan'ny voafonja ao raha reo ny nanapa-kevitra maka ny fonja tsy mahenika akory ny tandro filaminana ao anatiny sala amin'izany tsy fantatro marina ve zany zavatra misy ao anatin'le sa hoe tena kolokolo tokoa le zavatra tsy voatery raisina arak'izay hoe kolokolo amin'ny fiarahamonina malagasy moa zany dia izay koa le hoe fiarahamonina any ponja satria le zavatra eo ampelantanana tsy ampy arak'izay hoe nisan'ny mpiandro fonja tsy ampy velively mihitsy isahana an'ireo gadra ireo matoa ny gadra teto Madagasikara tsisy fonja mbola hoe vaky izany hoe tena hoe anina dia noho ny fahaizan'ny mpiandro fonja ny aranonona tamin'ireo gadra ireo fa raha ny zava-misy hoe tena hoe ampiarina tena hoe tany lalàna zany tena marina mafy minoa ianao fa mila fonja raha nisan'ny voafonja ao zany tokony mila fonja 10 na 20 ohatran'io dia ny mpiasan'ny fonja koa mila ampitomboana manarak'izay karak'izay tenenao zay hoe tena marina hoe misy ny sasany anaovan'zareo carburant hivitanana papier sahala amin'izany anaovana ny besoin amina asa dia mifampikomprendre moa zany arak'izay hoe compréhension andry zareo amin'ny mpamangy misy avy any ambanivohitra be tsy mahafantatra sy hoe tsy tafiditra ao anatin'izay permis izay dia mba fiara-miasa hoe compréhension arak'izay fa zao moa zany dia tena hoe mila tena naverina mihitsy miforcena nara-dalàna ny havana voafonja hoe mangalanareo permis satria izay ny lalàna dia ampiarina ny fitsipika mifehan'ny fonja dia mila n'izay permis izay avy any amin'ny tribunal na avao amin'ny fonja moa zany izay efa nanentana andro zareo nandritry ny 2 volana teo ry zareo izay no nanentana ny olona izay foana hoe manaovinareo permis manaova permis ianao zany io sady misolotina andreo manana voafonja rehetrarehetra raha ohatra ka mijery antsika zany mety hoe tompona andraikitry ny fanjarana ny fonja na mijery antsika ihany koa ministera tsy fantatro inona zany mba mety hoe etaentanareo zany mba ho hitanao zany ho an'ny zareo na dia tompona andraikitra ho atamora fotsiny ary ohatra zany ho an'ny tompona andraikitra moa zany ny any ambony-drindra misy ihany ny zavatra tena hoe réalité sur terrain dia misy ny zavatra hitanareo any ambony any amin'ny fiarahamonina malagasy jerevy ihany reo havana voafonja ireo satria raha ny lalàna tena lalàna ampiarinareo asainareo ampiarina moa zany amin'ny sy tontolon'ny fonja no tena ampiarina nefa tsy misy mesure ampiarahanareo amin'ilay izy dia manay mafy amina frustration aterak'izay na ho an'ny voafonja na ho an'ny havana voafonja na ho an'ny mpiandraikitry ny fonja rehetrarehetra ivenenatsika ary manao hoana le ka mahery zany tsika androany maranantsika azy torikolokotsama ny kahany mahery sava tsara aloha izy ao mbola sava tsara izy na ny ara-tsaina ara-batana izay moa nanao appel
dia miandry an'izay fikarana amin'ny appel zay mbola tsisy daty io hoe fa hoe rovina na rovina fa dia miandry ny toy an'izay azanonatra anay zany efa mbola mitony ady ho any mahery ve sa efa tapa-kevitra ny virin-dalana ao anatin'ny fanekevitra satria hitako ihany reny afatra mpitondrainy anao amin'ny kontonao maro samihafa ireny ny ady mahery a dia adiko ihany ny adiko adiny mahery torisy mahery tsy misaraka izany betsaka no amin'izao zavatra iainanay izao no miezaka manasaraka anay roa mampiady anay roa izay namana ny verina fa ho namana nefa kay tsy namana ny dévoilé ny secret anay vie privée anay izay nyteneniko teo a mialatsiny aminareo ahako fa nous on est en état de combat fa tsy en état de démocratie rehefa tonga izay fotoana izay a manontany ny hevitritsika tsirairay avy ahako na mahery fa là on est en état de combat mbola iverina eny amin'ny kianjan'ny démocratie ve ianao kianjan'ny telo amby folo mai azafady fa kianjan'ny démocratie moka hoe mavadika parc botanique angamba nisy teo mbola iverina eny touriste Rakoto Samuel tapitra ny fandarantsika touriste Rakoto Samuel vadiny Mahery-Lanto manandafy inona no mety hoe afatra na fampitinana na hoe teny farany teny entina amaranana ny fandarana amin'ity ality so ny zavatra no manoka nefa tsy nanontaniako tanjona fandarana dia fotoana zao topoka ny tiako afatra tiako ampitsaina ny vahoaka aokotsika tsy mifamendrofendro efa ao anatin'ny ady lalina daholo ny malagasy ao anaty fahasairanana ny solution na ahoana fitrangan-javatra na ahoana any anatina tokantrano na salam'izany a tsy famendrifendrona ny solution satria vao may ny mampavesatra ny fon'le olona eo akaikinao fa mila mitsangana tsy mila mandoalika sedra daholo ny fiainana ary tsy fiainana ny fiainana raha tsisy ady tsy ady koa ny ady raha ohatra hoe ady mora na hoe gâteau no atolotra anao tsy ady zany dia Dorisy a tena miady ho an'ny tanindrazana miady ho an'izany hasiny tanindrazana zany hasiny démocratie hasina navelan'ireo razambe atsika nahafaty an'ireo mahery sy Dorisy tsy afaka misaraka ny adiny mahery hatramin'izay ho an'ny tanindrazana tena ho an'ny tanindrazana dia tohizako le izy a raha migahatra sanatriny izany eo ny zanako hanohy azy ary izay efa tiako motsipihana moa zany fa ireo zanaka ireo dia mi-encouragé anay izy telo da lehibe moa zany mi-encouragé anay foana ireo a manao partage ny ady ataonay a ary tena manohana anay sy nijoro ohatran'ireny a raha tsisy fanohana ny zanako izay aloha dia tena tiako tsy pihana raha tsy nanohana ny zanako hoe vas-y maman ho anay izao zavatra ataonao izao ho an'ny tanora izao ho an'ny taranaka ray manontolo a tsy nijoro a tena tsy nijoro a ankasitraka indrindra raha ohatao Dorisy Rakoto Samuel nanakirasan'ny fandarana tamin'ity ality a misaotrana manokana namalo ny antso mampahery anao ihany ko satria vehivavy berim-poa vehivavy zay ataontsika hoe tsy mampitranga menatra ny vehivavy eto Madagasikara ny amin'ny fahasahinao a sy ny fitiavanao anyity tanindrazana satria anisany nametrako anotanina foana teo hoe fa inona marina moa tena conviction anao ty ao anatin'izao tantara zao a leveriko fa voavaly tato anatin'ny fandarana zany rehetrarehetra any ka dia mankasitraka anao indrindra topoka mankasitraka monsieur Gasikara dia aloha za mba hisotro jus kely ay sotro jus kely tsika sady ho fahatserovana ihany koa ny Mahery-Lanto manandafy satria anisany tena mpakafy an'ireto jus reto io ao anatin'izany dia sady maranantsika fandarana zao ty sady maranantsika fandarana ty a no maneho fakasitrahana ny anao moa zany dia any Real TV dia ho atsika rehetrarehetra ny tokantrano mety maro tsika no tsy hitovy hevitra amiko aminay mivady a fa ny tiako tenenina dia hoe ho atsika ny ady tena ho an'ny tanindrazana miantso ny force rehetrarehetra ako reny teneniko anareo reny zavatra tamin'ny fo reny hoe ho atsika ho an'ny taranantsika ny ady ataonay mivady a zao ady zao a ny ady mbola hitoy a ary ny mandrakizay
Makasitraka anao ihany ko raha mato Dorisy Rakoto Samuel mialohan'ny isotrotsika aloha raroto kely saky adiniko amlatika iny fetany reny ianao raha teo reny araka ny resakitsika teo miaraba sy mirarosoanao sahady amin'ny renanao miaraba sy miraroso sahady ihany koa andreo reny rehetra any an-tokantrano zay manana herim-po ihany koa ireo reny zay voatery tsy maintsy any amponja amin'izao fotoana izao no ny antony maro samihafa ireo reny izay voatery mamelona reriny zanany ihany koa no ny antony maro samihafa zany no iraritsika soa asa Dorisy Rakoto Samuel ihany koa amin'izay fetandreny zay ka man tena maranantsika anazy fa saika adinky ry so ihany ianja moa nampatsiaha kely ana ny cadreratsika ato Ie, misaotra anao monsieur Gasikara amin'izay firaritso zay dia mirary sosady ihany koa atsika reny rehetrarehetra any an-tokantrano sika izay futur maman ihany koa indrindra ihany koa moa zany ty terre mère ty notre terre mère mba misaotra amin'ity terre mère ty satria généreuse foana izy hatramin'izay fa eo koa mba tiako isintomana antsika hoe ndao respecté nyty terre mère ty fa misy fotoana io mety tsy amin'ny metsony reraka izy ny farany dia ndao respectiavana dia manova fety sambatra daholo tsika rehetrarehetra ho an'ireo izay mitojo fahasahiranana fahakiviana mitraka fa reny isika ry isikinantsika io fa tsisy zavatra tsy vitantsika ampitiavana ny antsika ny tena hoe fitiavana ny lehibe indrindra rehefa ataontsika ampitiavana io ninninna vita foana io makasitraka indrindra raha mato Dorisy Rakoto Samuel ny pahay voambola malagasy moa milaza hoe reny hono no fototenin'ny firenena amin'ny resaka an'izay atao hoe firenena zay ianao matsy dia araroto kely ka dia amaranantsika fandarana zany araka isotro kely tsika sady ho fahatsiarovana ihany teo ny Maherylanty manandafy ao anatin'ilay izy eny ary makasitraka antsika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity alina ity mirary toromaso mamy ho antsika rehetra ny fandarana manome fotoana ho amin'ny rapisionay toko lasy tovavy veloma tokoa Matezatol manolotra anao iro amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary